Loharano ianarako dia izaho nanamboatra an'ity application stage ity misy amin'ny application web misy amin'ny mobile na ho an'ny app store na ho an'ny play store. Dia androany te hiresaka notation musicale amintsika izany hoe ity vidéo ity zany tena hoe natao an'ny mpitendry dia ny partie any arindrina any natao antsika développeur atoroko anareo ahoana no mety intégrena an'ilay zavatra resahantsika eto ao anatin'izay application développenareo. Dia ny zava-misy dia alao aloha teneniko antsika hoe ino daholo ny zavatra resahantsika. Le notation ho resahako amintsika eto dia notation antsoina hoe Chord Pro. Dia hiresaka momba ny Chord Pro tsika, inona le Chord Pro, ahoana ny fampiasana anazy, aiza ianao ny afaka mampiasa anazy dia amin'ny farantsika hiresaka hoe ahoana ny fomba mety hoe hiintégrenao an'ilay izy ao anaty application anao raha ohatra ianao ka développeur. Dia voalohany aloha zany ozy hoe ny mety fomba andraisantsika musicien note na suite d'accord amin'izao fotoana izao dia mety miendrikendrika ohatran'izao. Izany hoe manana taratasy tsika, mety misy tononkira fa nefa koa ary possible hoe tsisy tononkira. Dia avy eo tsika manana suite d'accord tafiditra ao anatin'ilay izy. Dia rehefa manana an'iny tsika rehefa avy eo dia sur le court terme mety hoe navita anazy ny taratasy iny. Fa sur le long terme raha ohatra ka ohatranay ianao dia tena hoe ilay taratasy iny aloha raha ohatra ka tsy mandainga tsika dia possible efa very iny. Efa very iny satria efa natao tamin'iny dia nandritra an'izay fotoana izay koa ianao mety hoe nanampy accord vitsivitsy tao anatin'ilay izy dia sady tadiavinao ilay izy ny ilainao nefa ohatrany hoe sady tsy dia tsy hitanao ihany koa nefa ilay izy rehefa avy eo rehefa tadiavinao e. Dia amin'ny lafiny anankiray koa tsika mety hoe mampiasa Google Doc ohatran'izao. Dia rehefa mampiasa Google Doc ohatran'izao tsika ka te hampiditra accord ohatra izany dia raha ohatra ka anoratra accord eto zany dia hoe eto voiko anao, eto zany zao manana accord ataoko hoe ohatra zany ilay accord eo, A majeur zany. Dia io zavatra io raha ohatra ka ao anaty Google Doc ohatran'izao dia vao imprimeny eo dia eny raha imprimeny eo aloha izy dia mety hoe tsy maninona fa raha ohatra ka zaraina na voavaina ny font na misy zavatra voavaina kely dia miova le espacement le texte. Dia vao miova le espacement le texte dia tsy eo amboniny tokony ho izy intsony ilay izy. Dia noho izany ianao zany tsy maintsy mi-exporter an'ilay izy PDF dia izy amin'iny endriny iny izay vao tsy miovy ny suite d'accord nataonao iny. Nefany rehefa efa navadika PDF indray ilay izy rehefa avy eo dia tsy mety hovaina intsony. Azontsika? Lasa tsy mety kitihana intsony le PDF satria efa nataontsika an'izay ilay izy. Dia fanampin'izay koa moa zava-misy possible tsara mihitsy na dia hoe mandritra ny fotoana live efeny ambony sehatra raha hoe ampidiana kely le clé na ampiakarina kely ilay izy dia azo lazaina hoe verivery ihany tsika amin'izay fotoana izay amin'ity notation ity. Izany akory tsy midika hoe amin'ny musicien tokony hainao zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa na zany na tsy zany ary misy notation afaka hoe ampiasaintsika mba manamora an'ilay izy. Dia mbola manamafy ihany satria azo lazaina hoe zavatra anankiray ao anatin'ny fomba nandraisako note koa no hoe rehefa mandray noten'ilay suite d'accord dia raisina ao anaty note fotsiny ilay izy. Ohatra hoe équipe na application note ao anaty telefonanao dia avy eo ohatran'ilay taratasy teo ihany very iny dia taraikintsika rehefa avy eo. Dia ilay solution rehetrarehetra teo zany ohatrany hoe raha ohatra hoe manomana concert ohatra zany tsika afaka ray volana sy ohatra zany dia mety hoe manana fotoana tsika hiorganisena vita daholo ny asa rehetrarehetra. Dia mbola frais koa ny ao anatin'ny saintsika hoe mbola zao daholo zavatra rehetrarehetra ny anarana dia ataoko hoe azo ekeny mbola mety azo ampiasaina tsara le stratégie rehetrarehetra efa nataontsika. Fa rehefa manomboka hoe iny ary zany fa 3 volana aty aoriana mila mamerina an'iny tsika ataoko hoe tsika mitendry any am-piangonana angamba mety mahita sy mahatsapa an'izany hoe tamin'ny fotoana nanaovana répétition ilay izy ohatrany hoe hay tsara ilay izy satria
be dia be koa ny mémoire ny asa nandritra an'ilay nanao notation an'ilay accord fa avy eo rehefa taty aoriana amin'izay dia ahoana ny iverenana amin'ilay izy avy eo dia izay ny ilazako amintsika hoe mila n'ity notation ity tsika notation antsoina hoe courte pro dia raha te halala be dia be momba ny courte pro ianao dia manana site web mihitsy ry zareo hoe courtepro.org dia hitantsika amin'ireto sary vitsivitsy eto reto moa zany zao hoe ohatry ny ahoana le fiasan'ilay izy dia ty amin'ny droite eto ity zao tsika mahita hoe afaka manoratra suite d'accord ianao ohatran'izao dia ohatran'izao mivoaka an'ilay izy rehefa avy eo dia zay moa zany ny atao hoe basen'ilay courte pro zany hoe notation ana accord fa afaka soratanao tsotra ilay izy dia avy eo ilay izy mivoaka araky ny tokony ho izy rehefa miseho na hoe rehefa anao pratika na rehefa miakatra an-tsehatra ianao rehefa avy eo dia be dia be ny fonctionnalité an'ilay courte pro dia tafiditra ao anatin'izay fonctionnalité an'izay zao ohatra ny grid ohatra hoe rehefa ao anatin'ilay grid tsika dia misy notation miaraka amin'ny durée an'ilay izy mesure sy ny temps hitendrena an'ilay izy eo zany raha ohatra hoe tsy ataontsika ambonin'ilay tononkira ohatran'ilay teo ilay izy fa raha ohatra moa ka ataontsika ambony tononkira dia indray efa mametraka hoe rehefa hieto amin'ity tononkira ity dia ity zany ilay accord ho tendreko dia ao anatin'izay koa ndasoary aloha jerevantsika tsara ity ao anatin'ny courte pro koa afaka ampiana ity hoe SOT ity hoe start of tablature dia raha ohatra hoe mitendry gitara tsika dia hitendry mélodie dia afaka manoratra ohatran'izao tsika ao anatin'ilay courte pro dia avy eo iny mivoaka arak'ilay tadiavintsika moa zany rehefa mijery an'ilay izy rehefa avy eo afaka anoratana mélodie ao anatiny dia izay zavatra rehetrarehetra izay zany ao anatin'ilay courte pro dia mbola be dia be azy mbola be dia be ny zavatra ao anatin'ilay izy ao ataoko hoe nazary moa mbola tsy tena hoe navita ny explorer an'ilay fonctionnalité rehetrarehetra fa ho anahy manokana aloha zany ny zavatra niraisiko hoe sady intéressant no tena ilaina dia eo amin'ilay partie an'ilay suite d'accord satria za tena olona tena hoe za aloha sady tena tia mitendry tena tia mozika fa eo amin'ilay hoe minoter accord dia avy eo possible manadino an'ilay izy dia sahirana be amin'iny lafin'iny satria le notation sy le fitehirizana an'ilay izy tsy nanana outil nety afaka nampiasana an'ilay izy dia izay no zavatra ho resahako amintsika manaraka eto hoe aiza avy ianao no mety afaka manoratra courte pro dia mampiasa an'ilay izy dia raha ohatra zao tsika ka dia anomboka amin'ny voalohany tsika dia courte pro manana application afaka anoratanao courte pro dia afaka hijerevanao hoe ohatry ny ahoana ilay izy rehefa avy eo dia ny fomba ahitanao an'izay amin'ity hoe courtepro.org ity dia misy hoe installation Windows ao raha tsy diso efa manana an'izay application izay ty dia afaka hoe create new song eto zany dia io ohatra zany titran'izy dia ataoko coller eto fotsiny zany ty hoe amazing grace ohatra zany dia ohatran'izao ny notation an'ilay suite d'accordnao rehefa avy eo A mineur eo ambony amazing, G eo ambony grace dia F eo amin'ny suite dia C eo amin'ny sound zany hoe afaka soratanao ohatran'ny ianao manoratra note zany ilay izy dia n'aiza n'aiza ianao afaka manoratra foana fa ataonao notation courte pro ilay izy dia avy eo rehefa jerenao ato amin'ny courte pro ilay izy dia ity zao ataontsika hoe preview dia eo mipoitra eo ny preview an'ilay izy dia tsika ilay tononkira eto ambany eto dia les suites d'accord tsy haiko ty raha mety lehibehibe kokoa ty zavatra rehetrarehetra ty izay kay mampiasa an'ilay courte pro tsika dia hitantsika hoe ity ilay zavatra nosoratantsika dia ohatran'izao mivoaka ny rehefa avy eo dia ohatran'izao mihitsy moa no tokony ho fijerintsika sy famakintsika an'ilay suite d'accord dia
atao anatiny ato ozy izy hoe afaka mamorona songbook afaka mamaky fichier CortPro ohatra ny fichier CHO izy zay. Dia zay zao fomba anankiray afaka amakinao CortPro zany sy anoratanao CortPro. Dia afaka éditer ovainao koa iny rehefa avy eo satria iny efa fichier ao aminao ao. Raha ohatra ianao ka hoe mila application mobile indray ataoko hoe mety misy outil hafa ihany koa aloha zany mety afaka manampy fa misy an'ity CortPro body ity koa zao mety hoe afaka tsy hoe mety hoe moa zany fa afaka isauvegardenao an'le CortPro anao rehetrarehetra. Dia ohatran'izay ihany koa Songbook Pro. Ny tombony ho an'ny Songbook Pro indray afaka ampiasainao miaraka amin'ny namanao ilay izy dia ifampizaranareo le suite d'accord. Dia mety hoe négatif an'ilay izy fotsiny ho an'ny Songbook sy CortPro body eny samy payant aloha izy roa fa CortPro body vidiana indray mandeha fotsiny. Fa i Songbook Pro raha tsy diso isa aiza izy teo isa-taona ny any Songbook Pro dia tsy maintsy mandoha vola ianao amin'ilay izy. Dia alternative anankiray ihany koa izay sady niresahako tamin'ny voalohan'ilay vidéo teo zany nanamboatra an'ilay application Stage sady misy amin'ny web no misy amin'ny mobile izay plateforme misy anao rehetra. Dia ao anatin'io application io koa izay misy plan gratuit sady misy efa hira be dia be efa ao anatiny ao. Dia afaka mampiasa CortPro koa tsika ao anatin'ity application ity. Dia andraso asehoko anareo zao ohatra hira anankiray efa misy CortPro hoe Beautiful Things any Benson Boone. Dia rehefa sokafantsika iny hira iny dia ohatran'izao moa zany rehefa mijery hira atao amin'ny Stage dia hitantsika hoe itony lyrics dia eto amin'ny droiten'ny lyrics eto misy ny suite d'accord. Dia ireo zao ireo hitanareo ireo le suite d'accord asehoko anareo rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana ny CortPro nosoratana mba nahazahoana an'io fa tonga dia accessible be ohatran'izay ilay izy dia ny olona rehetrarehetra afaka mampiditra suite d'accord ianao koa afaka manao ny suite d'accordnao manokana. Dia afaka mampiasa an'ilay CortPro koa zany ianao atao amin'ny Stage. Dia izao ary zany aleo asehoko anao hoe ahoana no mety hoe avy amin'izay zavatra rehetrarehetra nifantaritsika izay ahoana ny ahafahanao mampiatra an'ilay izy. Raha ohatra hoe efa manana hira miaraka amin'ny suite d'accord ianao dia mbola vao ampiditra an'izay hira izay zany dia afaka makety fotsiny ianao rehefa le vao miditra amin'ilay application iny ianao dia monsieur connecté dia eto ambany eto misy hoe contribute. Ity zany hoe mba te hampiditra an'ilay hiranao ianao dia manao hoe new song. Dia rehefa manao new song dia sélectionnena le artiste hoe iza le artiste an'ilay hira. Raha ohatra ka mbola tsy eo ilay artiste dia efa hitantsika teo avety fotsiny manampy artiste amin'ilay izy. Dia titre an'ilay hira dia le lyrics misy fanampiana kely io manoloana ny hoe ahoana ny ahafahanao formater lyrics raha ohatra ka tianao ampiasaina any anaty slide ilay izy. Le slide io hoe présentena amin'ny PowerPoint dia mandritra ny fotoana dia afaka mipoitra eny ny hira irainao. Mbola tsy an'ity vidéo androany ity nefa izay fa mbola resahantsika manaraka fa ato ny lyrics dia eto amin'ny droite eto le accord. Dia raha ohatra zany ianao ka manana suite d'accord ataontsika hoe mitovy format amin'le resahako teo atao anaty Google Doc tato ohatra raha efa nanamboatra an'ity ianao dia misy outil izay ataoko eo ambany eo ihany ny lien fa ity hoe ultimate ftes.de ity le izy. Dia ny ataon'io
Colenao eto le accornao version taloha dia izy avy eo no mametraka an'le izy hoe ty eo ambonin'le ni noho izany format courte pro izy ohatran'izao. Fa raha ohatra hoe tsy niainga tamin'ny teny fa vao mainga vao manomboka mihitsy moa izany dia tonga dia so format courte pro ny anaovanao anazy dia ohatran'le indication teo ihany hoe apetraka ao eo alohan'le note eo alohan'le lyrics eo alohan'le teny iraina le accord dia ohatr'izay fotsiny ny fanaovana anazy. Dia eto koa tsika mandinika an'itony hoe start of verse tony ohatra dia raha ohatra tsika ka itony dia karazana hoe metadata sy indication mahakasika an'le ao anatin'le le document zany. Dia ao anatin'ity application antsika ity raha ohatra tsika ka manao hoe ataoko hoe alaiko izany ty accord eto ity dia soratako atao anaty stage dia afaka rehefa manoratra eto dia afaka manao an'ity hoe preview ity dia misy an'ity option hoe accord ity dia io zany zao le courte pro an'ity zavatra nataontsika ity teo. Eny eto aloha izany na za eny ary mieritreritra dia hoe tena milay le courte pro ohatrany hoe natao ohatrany hoe tokony ho izay mihitsy le notation fa azo lazaina hoe taraiky ihany tsika amin'ny lafiny anankiray. Dia ohatran'izao ny fisehony rehefa ato dia raha tsikaritra dia tsy mipoitra ity hoe reto zavatra ao anaty accolade reto tsy mipoitra eto amin'ity preview antsika ity rehefa avy eo fa reto le suite d'accord rehefa voasoratra teo. Dia raha ohatra hoe le mode courte pro izy dia mety hitantsika ihany hoe ireo le izy fa ny fomba ahafahantsika mahita an'le izy dia raha apitsika 2 points fotsiny ao aorianany ao dia apitsika hoe verse 1 ohatra zany dia ity apitsika hoe 2 points dia hoe chorus dia lasa miseho ao anatin'le rendu an'le courte pro reo rehefa avy eo hitanareo raha ohatra ka hoe manao preview dia io le verse somary maloka kely le izy satria antsika tiana hifantoka amin'le tena contenu an'le zavatra ataontsika dia ity le chorus dia ohatran'izay fiasa le courte pro hitantsika ao anaty stage dia izay moa izany raha ohatra hoe hira vaovao ampidirina fa moa izay hoe mino fa ianao koa mba te misy hira efa atao anatiny ato azonao recherchena aveto dia afaka jerenao eo hoe efa misy suite d'accord ve izy sa tsisy. Raha ohatra izao tsika ka mijery an'ity hoe Rahovinan'i Joseph Davy ity dia efa misy suite d'accord ity Rahovinan'i Joseph Davy ity dia fa io le izy io zany efa misy io fa raha ohatra hoe hira mbola tsisy suite d'accord ataoko hoe hiranay Kerobi Mafanasina milaozanao ny lanitra ohatra zany dia ity zao hiranay fa mbola tsisy suite d'accord ity dia le structure koa zao mbola tsy mifanaraka amin'le tokony ho izy atao anaty stage fa raha ohatra ka te hanampy accord an'io hira io dia misy an'ity bouton ity eto dia rehefa cliqueko iny bouton iny dia misy an'ity hoe contribute ity dikan'izay dia hoe za te hitondra fanovana amin'ity tononkira eto ity dia rehefa cliqueko iny bouton iny dia tonga ato rehefa avy eo atao anatin'ity formulaire ohatran'le hitantsika teo ihany dia ity zao ny structure rehefa hiresaka momba ny tononkira tsika dia afaka hijerindray hoe inona indray ny adoptena rehefa ohatra ka miresaka structure tsika fa ny ohatran'ity sarotsarotra ihany mandevina anazy rehefa ao anatin'le tena performance dia io ohatra zany dia raha tiantsika ampiana suite d'accord le izy dia makato amin'ny hoe corde fotsiny tsika dia manomboka manoratra courte pro avy eo. Misy an'ity hoe copie lyrics ity dia tonga dia copier ny makato le lyrics rehetrarehetra dia avy eo anao afaka manoratra ny suite d'accord nao dia ozy tsika hoe raha ohatra zao tsika ka hoe eto zany tsika manampy accord anankiray
dia esorintsika reto a dia misy zavatra vitsivitsy a nieritreretiko hoe afaka manampy napetrako reto ambonina reto satria raha ohatra ianao ka hanoratra ohatra ataontsika hoe e bémol na e flat ao anaty accolade a dia mila manao accolade ianao e flat a dia avy eo midiny accolade rehefa mandeha ny fotoana dia mety atao hoe miralentir-anao izay zavatra izay dia nampiko an'ity bouton hoe corde ity fotsiny eto dia tonga dia manokatra sady manidy accolade a dia mametraka ny curseur-anao ao anatin'ilay accolade dia afaka mametraka hoe e flat eto a na rahinao ny la dia eto indray a accord hafa indray a ataoko hoe be mineur ohatra ny eto izany dia rehefa vita ohatra izany changement an'ilay hira rehetrarehetra ozy hoe efa be dia be ny hira ao anatin'ny stage ao fa raha ohatra hoe efa ao ilay hira dia afaka mitondra contribution avy eo ianao fa raha tsy ao ilay izy a dia ohatra ilay hitantsika tamin'ny voalohany teo afaka manampy hira ianao manampy ny tarika anareo a dia mampiditra suite d'accord ao anatin'ilay izy dia avy eo rehefa manoratra ny ohatran'izao a dia afaka mijery ny preview avy eto a rehefa avy eo dia rehefa sokafako ilay preview a dia hitanareo tonga dia eo ambonin'le e flat zao a ataoko teo alohan'le na dia le B mineur a ataoko teo alohan'le la dia fanampin'izay koa ao anatin'ny stage a misy fonctionnalité a afaka hitransposena an'izay accord rehetrarehetra ao anatin'le page dia ity moa izany izao vitsivitsy ihany accord fa raha ohatra tsika hijery an'ity anankiray ity a dia hijery an'ilay suite d'accord a dia eto izy efficace kokoa ny fijeriko anazy a hoe ireo daholo ilay accord a raha ohatra hoe ampidinina kely ilay izy a dia tonga dia afaka midina ohatran'izao tsika dia marihana fa le notation hitantsika hatreto hoe c d e f g a b fa afaka mampiasa do ré mi koa tsika ao anatin'ilay izy dia mbola même mitovy ihany ny fanoratra anazy au lieu de ohatra hoe d flat ohatra dia afaka ataontsika fotsiny hoe do le izy ohatra izany na hoe do dièse dia mitovy ihany mipoitra ohatran'izao ihany izy rehefa avy eo dia ahoana koa mbola hamafisiko ihany aloha izany hoe le stage a natao ho antsika mpihira mihitsy fa tsy hoe fampidirana an'izay fotsiny dia avy eo izay mijerijery fa natao hoe le stage moa hoe sehatra raha ohatra hoe amin'ny teny gasy a dia natao ho anao ilay miakatra ny sehatra mihitsy ilay izy dia afaka hoe tena ataonao mifanaraka amin'ilay tadiavinao mihitsy ilay izy ato a dia rehefa avy eo rehefa miakatra ny sehatra ianao dia milamina be satria efa vita préparation daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mbola be dia be ilay fonctionnalité fa dia hifantoka kely amin'ilay accord fotsiny androany dia hamafisika ihany moa hoe raha ohatra ka hoe ianao ohatra ao anaty sampana any am-piangonana na ohatran'izany a dia aza misalasala manampy an'le sampana anareo na dia sampana ary fa tsy voatery hoe artiste ihany a dia natao hoe artiste ihany moa izany sampana fa sampana fotsiny filazantsika anazy dia ampidiro ao anatin'ilay application manao fotsiny ianao hoe new artiste avy eto ambany avy eto dia mampiditra an'ilay anaran'lay sampana afaka manampy bio kely mba afaka hitan'ny olona iny rehefa avy eo dia firenena dia avatar afaka uploadena avy eto ilay avatar dia avy eo rehefa vita izay dia makato amin'ilay hoe new song dia afaka ampidirinao daholo ny hiranareo dia amin'izay fotoana izay tsy inona rehefa hoe tadiavinato ny hiranareo rehefa avy eo ohatra hoe nenay zao ohatra hoe kirobina fanasina dia afaka hitako ato daholo ilay izy dia satria anay ihany ilay izy dia ireo zao efa andalana fanampiana suite d'accord amin'ireo rehetrarehetra ireo izay satria zara ary misy an'ilay possibilité moa zany dia ho ampianay suite d'accord daholo ireo rehetrarehetra ireo dia avy eo satria efa io ny ao aminay dia izay zavatra rehetrarehetra hovaintsika ato dia tonga dia live miova na aty amin'ilay application mobile ary dia
Izay moa ohatrany hoe mbola tsy nijerentsika ihany fa raha ohatra ka hitady hirintsika atao amin'ilay application mobile dia raha ohatra zao tsika ka hitady ilay hoe beautiful things atao dia makato amin'ny recherche fotsiny dia manao antsika hoe beautiful things beautiful things beautiful things aiza manana problème na eny aloha ireo be mafanasina ny resako fa izay ilay manao live izay beautiful things izay hitako tsara ato dia lasa tsy hitako izy ato noho ny antony manokana Benson Boone indray Benson Boone mbola tsy nataoko mise à jour ty application ty fa ho antsika izay efa manana ilay application dia mety manampy raha ohatra hoe désinstallenao kely aloha ilay application taloha raha ohatra ka efa désinstallenao ilay izy dia rehefa avy eo mise à jour ny ao anatiny ao rehefa avy eo ina izany nijerevako ato hitako hoe kerobi fanasina dia hitako ato ilay hira rehefa avy eo dia ohatran'ilay recherche nataontsika tato ihany dia rehefa ohatra izany hoe ty hira ty ohatra izany tiako ampiana suite d'accord raha ohatra hoe ilay hira mihitsy dia afaka maketo ambony eto dia manao hoe contribute dia mipoitra ilay formulaire ohatra ilay hitantsika tatsy dia ampiako accord ilay izy rehefa avy eo dia azontsika atao koa nefa ny hoe tsy voatery hoe izay suite d'accord ampidirintsika dia hitan'ny olona rehetrarehetra fa raha ohatra tsika ka te hanana hoe hirantsika manokana dia notation ho anao manokana fa tsy hoe afaka atao hitan'ny hafa dia ampidiro ao anaty répertoire fotsiny le hira dia ny fanaovana an'izay moa raha amin'ny web dia eto izao dia misy an'ity option ty dia misy bouton eto hoe add to répertoire fa izao efa ao anaty répertoire dia tonga dia efa hoe add to répertoire ozy izy moa raha atao mobile dia ataoko hoe zavatra mbola tsy ao anaty répertoire koa afaka mijery option avy eo na manokatra an'ilay hira dia miteny hoe répertoire dia tafiditra ao anaty répertoire iny eo dia avy eo ny fijerevako ny répertoire koa dia eto ity ny répertoire amin'ny mobile dia ity ny répertoire amin'ny web dia zao zany ilay hira nampidiriko ao anaty répertoire teo dia anahy manokana iny izay mety ho fanovana ataoko an'iny dia tsy mifandray amin'ny zavatra hitan'ny olona hafa rehefa mijery an'ilay hira izy rehefa avy eo dia za zany zao vao napiditra n'ity hoe tsy te handeha irery ity dia afaka mijery ny option dia be dia be ny option ato fa mbola ao anatin'ilay suite d'accord ihany aloha tsika izao dia jereko ilay hoe accord ohatra dia afaka eto no mampiditra an'ilay accord dia ataoko mitovy an'ilay accord ilay hoe amazing grace story dia ataoko hoe save dia avy eo rehefa mijery an'iny hira iny dia mijery an'ilay accord dia hitanareo ilay suite d'accord dia afaka hoe izay zavatra ao anatin'ny répertoireako izany dia ampiako an'izay tiako dia misy an'ilay fonctionnalité transpose ihany koa atao anatiny ato dia ohatran'izay ihany koa an'ilay répertoire anao ato ohatra hoe misy an'ity hira hoe been so good ity izao nampiko testana accord ihany koa ilay izy dia afaka mijery an'ilay izy miaraka amin'izay transpose rehetrarehetra tianao apetraka amin'ilay izy atao anatiny ato dia izay ilay izy raha ohatra hoe anao manokana ilay izy raha ohatra hoe hanampy suite d'accord anao sady tianao zaraina amin'ny olona ilay izy dia efa ilay natorintsika tamin'ny voalohany teo dia raha ohatra ianao zany raha ohatra ianao ka musicien dia ho zay hoe za tena mirecommande mihitsy mampiasa stage dia aza misalasala mizara feedback rehefa avy eo raha ohatra hoe misy
misy fanontaniana, misy zavatra mety hoe tsy tafavoakanao na misy zavatra tsy azonao amin'ilay izy an, dia natao hikarakarana antsika mihitsy moa ilay izy. Dia tondra antsika hiresaka hoe ohatry ny ahoana ary izany an ny nampidirako an'ireo an'izay fonctionnalité izay tao anatin'ity application ity na ilay application web na ilay application mobile. Ho antsika développeur rehetrarehetra indray eto izany an, dia nanaovako an'izay an, dia à partir ny ity librairie antsoina hoe CodeSheet.js ity, any mardi je vais oui tsy haiko ny anaran'ilay riva izay ohatrohatr'izay. Dia amin'ny alalan'ity librairie ity installena ilay librairie dia rehefa avy mi-installer an'ilay izy ianao dia aleo tonga dia ny codeko mihitsy ny asehoko anareo, maninona moa, tonga dia ny codeko mihitsy ny asehoko anareo azo lazaina hoe tsotra ilay izy, tena tsotra. Amin'ny alalan'ilay CodeSheet.js dia manao fotsiny tsika hoe mamorona parseur vaovao izany, dia ilay parseur avy amin'ny coparseur any CodeSheet.js dia avy eo ilay formateur tia mamaritra an'ilay hoe ahoana ny formatena an'ilay izy ao anatiny. Dia ny ampiasaiko izao eto table formateur, izany hoe lasa miendrika tableau ilay izy, ao ambadika ao moa izany, sous formana tableau ilay izy dia amin'iny ny ahitako résultat hitako hoe metimety kokoa satria tsy maintsy ambony ambany foana ilay izy. Fa raha ohatra mantsy ka misy formateur hafa mantsy ohatra hoe plain text formateur dia ny ataon'ny plain text formateur indray alamina ohatran'ilay teo ihany ilay izy, fa misy fa raha ohatra hoe lava ilay ligne dia efa midina ahoana re, ohatra izany hoe ity izany ataoko hoe tononkira lava be, dia ataoko an'izao, lasa asehoko atsika eto, ohatra izany manana tononkira lava be ohatran'izao. Dia raha ohatra ka manana tononkira lava be ohatran'izao dia eto ohatra ny A, dia eto ny B, dia raha ilay plain text izy dia ohatran'io mihitsy ny hamoahany an'ilay izy. Dia ny problème an'iny rehefa mihena le angezan'ilay canevas isehoan'ilay izy, ilay écran izany ohatra, dia hitantsika hoe ilay B ohatrany hoe tsy hita hoe aiza misy anazy dia ilay A lasa eto. Na pire ary rehefa midina ohatran'izao ity dia ilay A eto dia ilay B indray lasa eto. Dia izay ny zava-misy amin'iny resaka formateur iny. Dia avy eo rehefa manana ilay parseur sy ilay formateur ianao dia alainao ilay texte, ilay texte ohatran'ilay nosoratantsika teo, dia parsena iny rehefa avy eo avy amin'ity parseur ity, dia avy eo mamoaka HTML amin'ny alalan'ity formateur ity indray, dia ananantsika ilay contenu rehefa avy eo. Dia hoy ianao hoe ahoana ny anaovako an'ilay izy ho an'ilay application mobile izany, satria hita izao izy miseho atao anaty application mobile dia mbola hito ihany ny ampiasaiko ito CodeSheet.js ito. Fa amin'ny React Native tsinona manana ny fonctionnalité antsoindry zareo hoe Expo, satria Expo ny ampiasaiko framework ny React Native, dia manana fonctionnalité zareo antsoina hoe Expo use DOM. Dia ny zavatra avelan'ny Expo use DOM anao hoe azonao atao rehefa mampiasa Expo use DOM ianao dia manana web view ianao ao anatin'ilay application, fa nefa iny web view iny traité ohatrany hoe component ao anatin'ilay application. Dia izay ny ahafahanao miresaka foana amin'ilay web view. Dia hitantsika teo hoe na dia vao nampiako vao eo ary ity suite d'accord ity, dia tonga dia mipetraka ilay izy, dia ity web view fa tonga dia miresaka amin'ilay component manodidina anazy izy. Izany hoe ity eto ity izany web view fa reto hafa rehetrarehetra reto nativa daholo. Dia ohatr'izay ny fomba ny implémentena an'ilay izy. Dia hoy izay hoe raha ohatra tsika ka nanaraka hatreto ihany dia mamerina fanasana hoy izay hoe installeo stage na hoe ampiasao stage raha ohatra ka misy hitanao hoe
tiako be ity na ilaiko be dia ampidiriko le suite d'accord ao anatin'le hira dia mba afaka misitraka an'izay koa ny hafa rehetrarehetra rehefa avy eo mba mizara ho an'ny hafa rehetratsika. Dia misy mention kely tiako atao zany ho an'ny application nataon'ny namana malagasy mahafinaritra be dia be dia tafiditra ao anatin'izay ihany moa zany hoy izay hoe tononkira angamba efa tsy vaovao amintsika intsony tononkira zany fa ohatrany tia daholo ny application tononkira ampiasaintsika dia mba saika hanao mention an'izay fotsiny dia ho an'le suite d'accord dia misy suite d'accord ihany koa ohatrany manao an'izay ry zalahy atao amin'ny acoustique gasy sy atao amin'ny hitendry. Dia aiza zao le hitendry teo fa vao ni-installer an'le hitendry tato anatin'ny ordiako mbola manegny kely aloha le hitendry aloha. Dia misy an'ity hira sady hira tiako be mihitsy ity hira ity dia afaka mijery suite d'accord koa tsika atao amin'ireo application ireo mention tiako zaraina fotsiny fa tsika ihany malala rehefa avy eo hoe inona le zavatra tadiavintsika dia au moins aloha mba fantatritsika hoe misy an'ireo application ireo dia hoy izay hoe zavatra nataontsika rehetrarehetra samy mifanakaiky ety ihany samy iray firenena ety ihany dia izay zavatra mahafinaritra be zany dia jereo daholo ireny dia ampiasao arak'izay mahasoa anao. Izay ilay tanjona amin'ireny application rehetrarehetra ireny. Dia izay aloha ny tena tanjoko tamin'ity vidéo ity. Raha ny tena marina mbola be dia be mihitsy ny zavatra tiako resahana fa mba ahafahako miresaka an'ilay izy dia mila manomana zavatra informatif tsara ho antsika rehetrarehetra dia mila manomana tsara. Dia hoy izay hoe raha misy ny fanontaniana aza misalasala manontany any anaty commentaire raha misy ny fangatahana alefaso daholo fa ny tanjontsika dia hifanampy hifanasoa dia izay. Dia izay aloha ity vidéo ako ity raha risoa antsika rehetrarehetra.